Eny amto azotsika amizay banderole reo fa misy ray aman-dreny maro tsy mahitako tafara. Eny amtoko Andriamatoa Filoha eny amto Tovavy Andriamatoa Filoha Republique de Madagascar Pazainy Andriamatoa Andy Rajoelina efa tamin'ny dimy maraina Andriamatoa Filoha ireto vahoakanao efa tonga eto amin'ny toerana ity profy zany fa faly district Nampanihy fa hatao zao fitondrana talinao zao godoro ty Pakandranovory jusqu'à Vovombay tagamabahoany filohampirenena ho mariky ny havalina toplaisy Tovavy tsy mahadiso Andriamatoa Filoha no hanangana tana mety vahoakanao zay faly atao godoro ty amin'ity katoy atao ambony tana hoiteratray manetsika ratoy izay ny fiarabananao Andriamatoa Filoha tsy mahadiso anay angamba ny manolotra ny fandaram-potoana amin'ny ankapobeny amin'izao fahatongavanao eto amin'ny district ny Ampanihy andrefana izao. Andriamatoa Filoha isy ny lahateny ataony manam-pahefana izay hotarinao isan'izany ny ben'ny tanàna ny commune ambonivohitra ny Ampanihy Andriamatoa Andriamampandry Dieudonné. Eo ihany koa ny fandraisam-pitenenana hatao ny solotena ny mpamatsy-bola ny avy amin'ny banky resina-pirenena. Aorian'izay ny ministry ny asa vaventy ary hisy ihany koa ny sahiry mpanakanto hitsenanao alohan'ny resana fitenenana Andriamatoa Filoha efa miomankomana angamba ny groupe mahafady mihisa amin'izay animation izay. Aorian'izay Andriamatoa Filoha atsena mpanajay anao an'izay fitenenana. Hotory fandaram-potoana ary dia efa io mitsangambato Andriamatoa Filoha zay anamarika sahady fa tsy somongamonga sasy président lafa mivola atao le atao zay marina sa tsy marina aralito fahinany avy ty fotoa iroa tsangambato hanamariky izay fanamboarana ny lalam-pirenena fahafolo zay vita zay dia isy Andriamatoa isy ny fakana sary eo amin'ny toerana io izay efa vita ihany koa namana mahakasika an'izay. Toplaisy Tovavy ampanajana Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune ambonivohitra ny Ampanihy Andriamatoa Andriamampandry Dieudonné diledona izy atsika anazy no amezananao ny kabary sy handray fitenenana eto ampanajana monsieur le maire. Para tsy nomena dia mahajojo ka raisina ampanitretena ny fandraisana fitenenana etona. Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Rajoelina Andriamatoa lehibe ny gouvernemanta Zay Christian ianareo membre ny gouvernemanta zay tsy soritana tongolona avakabana tonikety fa atao toy pilany zao izay ny vidina ihany. Ao koa ianareo loolona, ao ianareo filoalefitry ny antenera-pirenena, ao koa ianareo folombavambahoaka zay vory tonga etoa, ao ianareo mpiara-monina tonga eto na ara-bola na ara-teknika, nareo chef de mission manatanteraka zao fotodrafitrasa lehibe zao tonga eto amin'ny renivohitry ny Moera, menanareo niarahaba ny firariany soa tonga soa eto amin'ny tanàna Nampanihy nareo toplaisy Tovavy. Raha sy ny vahoaka ho fifaliana lehibe Andriamatoa Filoha ny fahatongavanareo ary ny fanokananao zao fotodrafitrasa lehibe zao ny aina tao anatin'ny nofinofy ny revirevy fa zao izy dia tanteraky tsy ainay ny hafaliana
fa hanana lalana manara-penitra IRNDC. Hanana lalana manara-penitra zay Andry Matovo fa mbola miangavy aminao antsomba natanterahana ny fahavitan'ny bureau-ny commune ho manara-penitra. Mandronan'izany sarotra ihany ny mikajikajy zavatra manara-penitra fa ilaina ny fahadiovana. Dia mbola mangataka aminao zahay fa ny tomobilinay eo fa simba lehibenina mba hoentinay anadiovana ny tanàna zay ho ataonao mamirapiratra ity. Manarak'izay tsy dia matakolava ny kabary fa ao koa fotodrafitrasa zay fa iezahanao nanao azy ka ny famitana azy ao ny kianja manara-penitra ny gymnazinay mba ilanay ny fanatanterahana azy. Eo amin'ny faraparany fa tsy hivalapatra ao Andry Matovo dia mangataka zay ben'ny tanàna mba ho alohan'ny 26 juillet ny fametahana samboadinay fa efa mba te hitondra za samboady zany zahay ben'ny tanàna ato Matovo. Manao mahavelo aminao président, manao mahavelo aminareo tsy ankanavaka izay vahiny tonga. Ao ny gouverneur tsy adino, ao ny talier général ny PMGRC zay tsy adino ihany koa fa tonga mamangy anay matetika miaraka amin'ny filoham-pirenena ary zay tsika eo. Dia manao mahavelo be vata aminareo Andriambato Andianareo. Asipaka mavyawan Monsieur le maire. Merci beaucoup Monsieur le maire. Zao tsika dia hampadrosampanajana ny solitenan'ireo mpamatsy vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. À l'honneur, Monsieur le représentant Banque mondiale de Madagascar, je vous demande la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs députés de Madagascar, Mesdames et Messieurs à vos rangs et grades respectifs, au protocole respectif. C'est un immense honneur aujourd'hui d'être ici avec vous, dans le sud de Madagascar, une région qui a longtemps souffert de l'isolement. Cet isolement a contribué à freiner son développement, limiter ses échanges et accentuer la pauvreté. Izay natao hoe fitokanantsika izay satria tsy dia misy lalana zay dia napamafy ny fahantrana ary koa ny bahana ny fivoarana aty amin'ity faritra atsimo ity. Mais aujourd'hui, les choses changent. Fa androany kosa dia iova zany zavatra rehetra zany. Grâce aux efforts du gouvernement de Madagascar, amin'ny alalan'ny hery lehibe izay ataony reto gouvernement de Madagascar, de ses partenaires comme la Banque mondiale, nous sommes en train de tourner la page. Ary ny fanampiana izay ataon'ny banky iraisam-pirenena dia manova ny pejy isika. Une page où la route n'est plus un obstacle mais un lien. Un lien entre les territoires
entre les communautés, entre les opportunités, entre le sud et le reste du pays. Petsy vaovao tany lalana izay amboarina io tsy olana intsony fa lalana ampifandray ny atsimo amin'ny faritra rehetra manena Madagascar. La route, ce n'est pas seulement du goudron ou des ponts. C'est un moteur de développement. Ny lalana dia tsy goudron fotsiny na tetezana fa fahafahana mivoatra ampivoatra nyty faritra misy antsika ity. C'est ce qui permet à un enfant d'aller à l'école, à une femme d'accoucher en sécurité, aux agriculteurs de vendre leurs produits, aux entreprises d'investir et de créer des emplois. Ny lalana dia tsy hoe lalana fotsiny fa fahafahan'ny ankizy mandeha an-tsekoly, fahafahan'ny vehivavy hiteraka misitraka makany amin'ny hôpitaly, ary fahafahanareo izay mpivarotra mamoaka ny vokatra, ary koa an'ireo mpamatsy vola hafa sy entreprise mba tonga andeha ampitombo ny asa aty amin'ny faritra aty. C'est pour cela que la Banque mondiale fait de la connectivité une priorité à Madagascar et nous y consacrons plus de 1,1 milliard de dollars, soit un tiers de notre portefeuille dans le pays. Ary vokatra zany indrindra zahay eo amin'ny banky irisan-pirenena dia manohana an'izay fampifandraisana ny faritra rehetra manena Madagascar zay, ary ny vola lanina amin'izany izay an'ny gouvernemanta izay anampianay dia mihoatra ny 1 milliard dollars. Ce financement global permet de construire ou de réhabiliter plus de 1300 km de route. Izany famatsiam-bola izany dia ahavitana mihoatra ny 1300 km de route. 300 kilometatra ny lalana novitaina amin'izany. Donc 450 de construction neuve en cours ou déjà achevée et 550 km en cours de réhabilitation et 300 km prêts à démarrer. 700 kilometatra amin'izany dia lalana vaovao izay efa misy vita, ny 500 sy 500 dia efa eo am-panamboarana, ary ny 300 kilometatra efa vonina no iatombohan'ny asa. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, et nous notons votre enthousiasme aussi, que nous lançons officiellement avec vous les travaux de la RN10. Ce projet qui couvre 416 km, dont 205 km déjà entamés et 211 km supplémentaires qui démarreront ici fin 2025. Ka androany dia tena ampahavonona tokoa miarahanay eto manokatra an'ity fanamboarana ny lalam-pirenena 10 ity izay mirefy eo amin'ny 970 kilometatra, ary ny mihoatra ny 200 kilometatra amin'izany dia efa manomboka, ary ny fahavononana amin'ny ambiny koa dia efa vonona tanteraka. Au-delà de cette RN10, et compte tenu et suivant la vision de son Excellence le Président de la République et l'excellente collaboration que nous avons avec le gouvernement de Madagascar, la Banque mondiale finance aussi les travaux sur la RN12A avec 35 km de route et 2 ponts. Les travaux sont presque terminés. Et grâce à l'aide d'autres partenaires, cette route va bientôt relier le sud-ouest au reste du pays, ce qui changera la vie de nombreuses communautés. Ary mihoatra ny lalam-pirenena 10 ary vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny andriamatoa filoham-pirenena sy ny gouvernemanta malagasy dia mbola mamatsy vola koa izahay ny amin'ny fanamboarana lalam-pirenena 12 izay misy tetezana anankiroa, dia miaraka amin'ireo mpamatsy vola hafa dia mba ho vita tanteraka ity lalana aty atsimo rehetrarehetra ity miaraka amin'ny lalam-pirenena 10 sy ny 12 izay hanova ny fiainana aty amin'ny faritra. Encore une fois, je tiens à saluer ici l'excellente collaboration entre le gouvernement et la Banque mondiale qui nous permet d'envisager ensemble des projets ambitieux et structurants qui sont en cours de discussion. Ya, mbola mamerina hatrany ny fiarabana sy ny fahafalianay amin'ny fiaraha-miasa mahomby miaraka amin'ny andriamatoa filoha sy ny gouvernemanta amin'izao fanamboarana fotodrafitrasa izay ampiova fiainana rehetra zao.
Je tiens à m'arrêter ici un tout petit point et clarifier que tout ce que nous finançons, ce sont les projets envisagés par le gouvernement sous le leadership de son Excellence le Président de la République, et nous ne faisons qu'un appui technique et financier. Sans sa vision, nous ne serions pas ici aujourd'hui pour être en train de faire cette route RN10. Tsara ny manamarika etona fa ny fotodrafitrasa rehetra sy ny projet rehetra izay ataona eto dia vokatry ny vision-ny Andriamatoa Filoha sy ny gouvernement malagasy izahay dia natao hanampy amin'ny famatsim-bola fa ny projet rehetra dia amin'ny firenena malagasy. Parmi les autres projets que nous sommes en train de discuter et qui vont se conclure bientôt, nous pouvons parler des ports. Nous pouvons parler de la réhabilitation et la modernisation du chemin de fer au nord mais aussi dans le sud. La réhabilitation des ponts et à l'est, n'est-ce pas? La réhabilitation des ponts les plus fragiles sur les routes nationales, RN2, RN4, RN6 et RN7 pour mieux résister aux cyclones. Vous savez qu'on peut bien faire les routes, mais si les ponts ne sont pas là, on passe plus de temps à voyager qu'à arriver là où on doit être. Ary ankoatran'izany ankoatran'ny lalana sy ireo fotodrafitrasa hafa izay zavatra mbola efa hifanarahana miresaka amin'ny ekipan'ny Filoha sy ny gouvernemanta dia mbola isy koa ny fanamboarana ny seranatsambo misy ny fanamboarana ireo tetezana izay atao mahazaka ny rivo-doza mba ahafahantsika tsy ho tapatapaka ny lalana satria izany ny tena anaovantsika an'ireny. Nous sommes aussi en train de discuter avec le gouvernement qui nous a sollicité la réhabilitation de ponts sur les routes rurales pour mettre fin à l'isolement de nombreuses populations. Aujourd'hui, encore, près de 800 centres de santé sont coupés du réseau routier, incapables de recevoir du matériel médical faute d'accès. Mais je pense que bientôt ce sera un mauvais souvenir. Ary ankehitriny koa dia mbola misy ny resaka ifanaovana mba hitotosatra amin'ny farany ny projet nisy teo ny resaka lalam-by lalana lamasinina misy koa ireo tetezana izay aty amin'ny lalana communal izay tsy tokatokana fa irarianay mba ho tanteraka hatramin'ny farany ka mba tena hifandray tanteraka daholo tokoa Madagascar. Je ne vais pas oublier la rénovation que nous envisageons sous le leadership du gouvernement de 10 aéroports secondaires pour renforcer la sécurité et permettre plus de vols vers les régions. Dia tsy ho adinonay koa ny mikasika ny aéroport anankifolo international antsika izay efa miresaka amin'ny ekipan'ny gouvernement izahay mba ho tanterahan'izany mba hitombo koa ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Monsieur le Président de la République, Andriamatoa Filoha de la République, comme vous le dites toujours, il est important de construire, mais il est aussi important d'entretenir. Araka ny fiteninao matetika Andriamatoa Filoha dia tsara ny mamorona sy manamboatra ny fotodrafitrasa fa important koa ny fikolokoloana anazy ireny. Et comme vous le dites toujours, je pense que sous peu, les dispositifs seront mis en œuvre avec le fonds routier et d'autres mécanismes pour que les infrastructures que nous réalisons soient maintenues, entretenues, pour que la qualité reste le plus longtemps possible. Araka ny filazanao matetika koa Andriamatoa Filoha dia mino izahay fa hipetraka avokoa ny structure rehetra mikasika ny amin'ny fonds routier mba ho voakolokolo tokoa ireo lalana rehetra izay rahantsika manao izao. Avant de conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement renforcé de la Banque mondiale aux côtés du peuple de Madagascar et de son gouvernement pour renforcer la connectivité, le lien entre les personnes, le mouvement des biens, des services et des populations et pour débloquer le potentiel économique et social des régions. Ary eto am-pamaranana dia mbola mamerina ny fahavononanay hanampy ny gouvernemanta ny amin'ny ampifandray ny faritra rehetra eto Madagasikara mba ahafahana ny olona mivezivezy sy ny varotra mba hitombo tanteraka. Cela va permettre de réduire la pauvreté, soutenir une croissance plus inclusive
et plus durable pour Madagascar. Izany dia inonay fahampitombo ny fandrosoana ireo faritra rehetra ireo. Je vous remercie de votre attention. Mankasitraka indrindra. Ação tangan bulan dalam proteksi saya kembali pada masa saya. Atau presi tu kebabi, misalnya besok ya, ani ireo avy eo amin'ny mpamatsivola mitondra zay tsara zay hitantsika fa kay zany trophée azo président maro atoy tsy azo azo fahatany avao fa mipay fomba rehetra na ody atoy hampandrosoany ty Madagasikara atoy province ty lalapirenena vavolo ty tokatova. Alohan'ny hanaisan'ny ministra ny asa vaventy ny anjara fitenenany dia manasampanajana ny somba vaovavany amin'ny panisy honorable Tsakadria Marco hitondra ny kabary anjarany amin'izao lanonana mampety lehibe ataontsika androany zao asoka maveo any député Marco. Atamata zao asuma rereto je aya fanafaleza aya sireto zala sireto batue ambultana naina kulitinja kete unasema kwa monsieur le président hapa ni atika umsulipera na leo rafe futua fuhi anjematua filuhani Republika Madagaskara Anjnirina Rajoelina ianao anjematua Prime Minister leibeny gouvernemanta ianareo mpikambana birao maharitsy ny anteny meram-pirenena ny vepan'ny toliara ny vepan'ny fianaratsoa ary ny rapporteur général ny Assemblée nationale zay miatsika eto ianareo membre ao amin'ny gouvernement ianareo sénateur ianareo représentant ny Banque mondiale sy ireo mpamatsivola ianareo ben'ny tanàna rehetra sy ataoko hadino ianareo solombavambahoaka rahalahy zay vory manatrika etona mankasitraka mankatelina tompoko lahy sy tompoko vavy salama pania maro ny filoham-pirenena nandalo ta Madagasikara toy tanatiny 80 tao mahery 70 tao mahery vo sambany zao monsieur le président misy président mitsinjo anay antimo atoy io lalerany disy io tena nampijaly anay mafy tanatiny fotoa maro mampiakatsy ny vidim-piaina mampiakatsy ny prix PPN mampisy accident sy mampivoaka ny vokatry anay fa izao zavatra oentinao eto am'izany zao monsieur le président dia hipetraka anatin'ny tantarany ty faritsy antimo manontolo ity misoratra anatin'ny boky volamenanay eto amin'ny RN10 sy ny district anampany ihany tompoko fa district enina be zao no andalovany ty RN10 ty ary hamboarana atao goudron manontolo fa misy mandeha aloha ny tapany mandeha manatsimo ary hanomboka afaka volana vitsivitsy koa ny tapany mandeha mianavaratsa monsieur le président araky ny nambaranao anay eto monsieur le président maro ny fampandrosoana nentinao misy toerana mbola tsy misy rano hatram'izay nasinao rano fisotro madio misy toerana mbola tsy nahitan'izany lakilasy manara-penitra zany hatram'izay nasinao lakilasy manara-penitra miaraka amin'ny cable ba mahafinaritra maro zao tsy maro zao zahay tatoy monsieur le président lafa nikere nandefasanao vary misy aby tilany mandramby karama isam-bolana tsy miasa maro zay sa tsy teo raha zay mandray vola isam-bola maro président ny ezaka fampandrosoana nentinao tanatin'izay fotoana lava izay mendrim-piderana mendrim-pankasitrahana fa ty taola be manafirotirony monsieur le président de ty lalera indisy toy itoy tena zava-dehibe satria indraiky mandeha tonga de manday raha maro be ho an'ny vahoaka maro be anatin'ny région roa samy hafa satria ao ny région Tsimandrefana ao koa ny région Anjoy anatin'ny commune roapolo mahery no ifamezivezy eo amin'ny ora vitsy de vitsy hihena ny vidim-piainana hihena ny ora lany any andalana tsy hisy accident intsony eny amin'iny lalana zay ho vita goudron ka eto ampamaranana monsieur le président mamelahy anao
hangataka mbaoka reto mba hitehaka mafy ho anao fisarana satria zaho reny no misolopena eto mba manao teako mareto ho président atao mare mafimafy araky nolazaiko tena mbalohany monsieur le président zaho tena te handihy mihitsy zaho io satria mba mangataka anao zao mba alefa kely le hira mba handihy miaraka amreto baoka reto hasevanao hoe faly Monsieur le Président, magasitaka magatelo utahinja nahary anao ho lavandroiainana tsy anay tsy arary ho doradoso malama ho fotaka mindomotse ho liliantona ho foty volo tsiraky araky ny filazany veparinay matetiky ho lavandroiainana Monsieur le Président ho salama lalandafa ho ela fanapahana ary matoky zahay fa mbola tsy misy président niala eto manohy tsika miaraka président Bobonake, acho que Bobonake. Wow. Mais je ne vais pas aller. Une taille photo de Sina qui m'a utilisé que ça, mais toi, Bobonake ça. Est-ce que tu as un peu Bobonake, oh, Bobonake, oh, DJ, Bobonake, oh, Bobonake, Bobonake, merci. Mapitsitsa kolopena reo zao. Omarika ny afaliana daholo zany Andriamatoa filoha amin'izao famboaranam-pirenena zao sy ny fandraisana anao. Mitoy ny fandraisam-pirenenantsika ampanajana tanteraka Andriamatoa ministry ny asa vaventy mahavita azy. Izay isany rehefa nitonga anao Andriamatoa ministra vita ny lalanay. Ampanajana Andriamatoa ministra mamezana anao any anjara fitenena. Asitag mabe ny ministra Ravitsa isa ampanajana Manakuria besi kampanye. Rav sati rav atige. Atangau kita ngatika saya rav atau kuturu kita. Andriamatoa Jaina filohan'ny Republika ny Madagasikara. Andriamatoa Prime Minister lehibe ny gouvernemanta sy anareo rehetra namana ministra manaty teto. Andriamatoa sy ramatoa isan'ny membre ao amin'ny bureau maharitry ny antenne meram-pirenena, ny filoha lefitry ny antenne meram-pirenena misahana ny faritany Toliara. Eo koa ramatoa filoha lefitry ny antenne meram-pirenena misahana ny faritany ny Toamasina. Ianareo fianarantsoa mba te havita anarana koa Toamasina zany. Eto ianareo rehetra honorable Jaina solombavam-bahoaka ny Madagasikara sy ndanina manokana ianareo roa amin'ny ranay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy te kompania. Ianareo ololon'ny Madagasikara zay manatrika eto. Andriamatoa ranay gouvernorany faritra Atsimo Andrefana sy ianareo tompon'andraiky mpanjakana rehetra aty amin'ny faritra Atsimo Andrefana amin'ny distrika manodidina distrika Bani Karity ny lehibe ny distrika. Eto ianao cher ami, cher frère Atousek, représentant résident de la Banque mondiale à Madagascar et aux Comores. Fiky rehetra tompon'andraikitra tsisy soritana
tsisy avana tompoko lahy sy tompoko vavy. Andriamatoa Filohan'ny Repoblika raha ny zava-misy aty amin'ny tapany atsimo, raha ny zava-misy aty amin'ny distrikany Ampalihy dia tsy salasalana no milaza fa ianao no itondra masoandro anazava nyty tapany atsimo Madagasikara aty. Ianao no anatanteraka ny nofinofo ny vahoaka amin'ity tapany atsimo ny Madagasikara aty. Araka ny nambarana Andriamatoa Solombavam-bahoaka teo dia maro ireo filoham-pirenena efa nampanantena ny vahoaka ty amin'ny tapany atsimo ny fanamboarana nyty lalana Erendisy ty. Fa fampanantenana pôkaty no nisy hatramin'izay. Fa androany dia Andriamatoa Andry Rajoelina, Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara no anatanteraka ny nofinofo ny vahoaka ny faritra atsimo amin'ny fanaovana ny lalana Erendisy. Ataontsika mafimafindray tena ino fankasitaontsika filoham-pirenena aty. 700 kilometatra mahery ny route nationale numéro 10 izay ampitoy ny Andranovory RN7 hatrany Ambovombe, andalo ny Betioky, Ampalihy, Beloa. Mafy ny fijaliantsika tamin'ity lalana ty ary fantatra fa izao ezaka tomboka atsika androany zao dia manokatra ny fampandrosoana amin'ity faritra ty. Aritra telo taona ny fanamboarana ny lalana satria 700 kilometatra zany tena lava. Fa ny zavatra toky omenantsika kosa dia tsy jalosony antsika vahoaka amin'ny fotoan'ny ranonorana sy amin'ny fotoan'ny cyclone amin'ity taona ty. Satria araka ny hitantsika zao dia efa eto ny orinasa, efa eto ny fitaovana anaovana ny lalana. Noho izany dia ny baiko voalohany na ny ordre de service omena ny reto orinasa reto dia ny atao hoe maintien de circulation na ny fanarenana ireo teboka tena mampanahirana amin'ity lalana ty. Orinasa roa no efa vonona anomboka ny asa. Ny orinasa voalohany dia ny orinasa sinoa CRCC zay iandraikitra ny Ambovombe atreo Beloa. Ary ny orinasa faharoa dia ny orinasa sinoa CCED iandraikitra ny eo anelanela ny Beloa atreto Ampalihy. Ary araka ny nambara teo dia iezantsika ny anomboka ihany koa mialohan'ny farany ty taona tia ny Ampalihy, Betioky hatrany Andranovory. Ny azo antoka zany. Ny azo antoka zany dia tsy ijaly tsony antsika afaka telo taona raha ela indrindra amin'ity lalana Erendisy ty. Tsy vitan'ny fanamboaran-dalana fa mahery ny telopolo ny tetezana na ny pont amboarina amin'ity Erendisy ty. Ny misongadina indrindra am'izany dia ao amin'ny reniranony Menarandra zay 100 metatra ny alavan'izany tetezana zany. Fa hoarenina ihany koa ny tetezana zay 200 metatra latsaka ao Manambo. Andriamatoa Filoha ny fanamboarana nyty lalana ity dia nohony reo fepetra tsy maintsy ajaina amin'ny fiaraha-miasantsika amin'ny banky iraisam-pirenena dia androany tsika vao afaka manomboka amin'ny fomba ofisialy. Fa ankasitrahany ianao fa noho ny fitiavanao sy ny fahavononanao ny amitan'ity lalana ity dia efa misy ampahany natomboka
nanomboka tamin'ny 2023 amin'ny famatsiam-bola ressource propre interne ny fanjakana ny avy eo amin'ny RN7 Andranovoly ary efa vita tanteraka io ampahany zay nampisehoan'ny gouvernemanta nampisehoan'ny fitondram-panjakana zay taritinao fa vonona amita an'ity lalana RN7 ty ary araka ny nambaranao dia RN10 ty fa izay atomboka dia tsy maintsy ho vitaina. Tsy ny faritra Tsimondrefana ihany no voavonjy sy azo fampandrosoana amin'izao asa ataontsika zao fa eo ny faritra Androy araka ny nambara teo dia rehefa tonga ao Ambovombetsika dia mandraindray ny RN13 dia ho voavonjy ihany koa ny faritra Anosy satria ny ankabeazan'ny PPN izay raisina sy ampiasaina any amin'ny faritra Anosy dia mbola betsaka no tonga avy ao amin'ny portny Tulear. Lalana manara-penitra no amboarina 7 metatra ny sakany 7 metatra ny sakany ary mbola misy 2 metatra sasany avy ankavia sy ankavanana azo ny mpandeha tongotra andehanana fa ny lalana dia natao olovanjafy olovan'ny taranaka satria izay no toromarika omenao Andriamatoa Filoha dia ny couche de fondation dia 30 cm ny couche de base dia 20 cm ary ny couche de roulement dia 10 cm mba ilazana amitsika hoe ny asa izay omena Andriamatoa Jaina Filoha Rajoelina tsika tompolasy tompovavy dia asa maharitra olovanjafy olovan'ny taranaka dia mamerina ny fisaorana anao Andriamatoa Filoha amin'izao fanekenao tonga ty ampania mihitsy miaraka amin'ny vahoaka ny ampania anomboka nyty asa goavana izay vavahady ny fampandrosoana tsotra tompokolahy mankasitraka tompokovavy.
Yenay to. Voalohany dia misaotra anao Andriamatoa Ministra mitondra izay tsara ho andreto ray aman-dreny miasa ministra io maraitsy hariva mandeha totoroto zao Tananarivo ao hitanay vaovao Andriamatoa Ministra fanirianay koa hitsidika matetika ty distrikanay ty. Merci beaucoup. Ampanajana Andriamatoa filoha ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina manomezanao ny fitenenana asio tega roma be Merci Kitchen. Izaya mamangy vangy io nya tsy havana marina za tsy marina tsy tonga fotsiny mamangy izay ankehitriny fa raha jerevantsika ny lanitra manga ny lanitra eto Ampania mipotsaka ny masoandro ny fampandrosoana eto Ampania ary izao Ampania hatramin'izay dia alavitry ny fampandrosoana fa kosa akaiky ny foko ka noho zany dia ozy azy hoe tonga eto andro any hitondra ny fanovana tanteraka antia Ampania sy aty amin'ny faritra atsimo Madagasikara iray manontolo ity tsika mipotsaka sy mahazava ny lalana mazava ny lalantsika makany amin'ny fampandrosoana sy ny fanovana iray tanteraka tokolatokony. Fantatra ianareo fa ravoravo, fantatra ianareo fa tena fady ka ho mariky ny hafaliany, ho mariky ny firaisapo, ho mariky zao asa goavana ho ataontsika zao dia hiaraka hipehaka sy tikika mafy be ho remana koako manera-tany manerana ny Madagasikara ny feo miainga dia atao Ampania koa hiaraka hipehaka sy tikika mafy be tsika reta tokolatokony. Ataovy mafy izany ny hafalipony ao tsika tsaraka iafy tokolatokony. Ataovy mafimafy marerera sy zao rery no atonga eto Ampania amin'izao fotoana bebe misoratra ao anatin'ny tantara sy ao anatin'ny volamena araky ny teneniny député teo fa tonga eto ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement miaraka amin'ireo ministra rehetra zay manatrika etona tokolatokony sy tsika tehaka mabe ho an'izy ireo. Eto ihany koa ny soliteny manokana any banky iraisam-pirenena zay mamatsy vola an'izao atetika asa goavan'izao sy tsika tehaka mabe ihany koa azy tokolatokony. Ao ihany koa ireo solombavambahoaka ny aty amin'ny faritra atsimo ny ankamaroany dia eto avokoa manamarika an'izao fotodrafitra zao sy tsika tehaka mabe ihany koa ho an'ireo solombavambahoaka ireo. Ao ianareo gouvernora, ao ianao Andriamatoa ben'ny tanàna, ianareo tompon'andraikitra misy atokony fa indrindra ianareo vahoaka eto Ampania. Ato apoky ianareo, tika ianareo ary miara mandrositsika ary tsy maintsy mandroso Ampania, tsy maintsy mandroso Madagasikara. Ekena sa tsy ekena? Zay manao fotodrafitrasa hony no amitondra ny fampandrosoana. Marina sa tsy marina? Izay mitsikera sy manakana kosa dia fahavalo ny fampandrosoana ary fahavalo ny pirenena mivazavaza fa tsy fitondra fampandrosoana fa président Rajoelina tia ianareo, akaiky ianareo ary ampandroso anareo tokolatokony. Ampania sy ny faritra atsimo ity dia adiny foana hatramin'izay mitoka monina hatramin'izay ary raha nisy ny nampanantena hoe mikasa anao an'io lalana RNBS io dia miandro teo pôvy satria tsy tonga mihitsy le izy. Marina sa tsy marina? Hainareo moa ny tenin'ny Masindapôly koa? Hainareo hoe ahoana moa ny tenin'ny Masindapôly? Le hoe teny Masindapôly dia tsotra hoe tsy mino raha tsy mahita. Zay le izy ka androany nareo sady ny mahita
no mahita no anomboka miaraka ny fanamboarana ny erandisika ary tsy maintsy vita fahavarana ito plateau tsy mampanantena fotsiny tsika fa sady mametraka ny fanamby ary tsy maintsy ho tapany tanjo maneraka amin'ny président Andradjoelina marina za tsy marina ekena sa tsy ekena asitehaka mavea araiky ny faritra aty atsimo dia faritra anisany tena mamokatra amin'ny resaka fambolena ary afaka miarina tsara ary isika ty amin'ny faritra atsimo afaka mamokatra ho an'ny filan'ny Madagasikara iray manontolo ny faritra aty atsimo fa tsy nampiana hatramin'izay noho izany mitsoka avy aty atsimo ny fampandrosoana ny Madagasikara minona roana amin'izany io lalana RN10 io zay nampijaly atsika hatramin'izay dia zao ny tantarany mba azavaiko aminareo kely tonga teto Pania mitsidika amin'ity ampanity sy ny faritra atsimo ray manontolo tena narary ny foka satria ozy izy za hoe ohatra ny tany amin'ny moyen âge na ny taona tany ataloha amin'ny fampanjaka tany ny zavatra misy teto hatramin'izao na goudron ray metatra aza tsy misy ny fotodrafitrasa tsy misy ny mpamoronana asa tsy misy ka ozy izy za hoe tsy maintsy ataoko lahara-pameana ny fanovana tanteraka ny fiovana tanteraka any ampany sy aty amin'ny faritra atsimo ray manontolo noho izany rehefa mivory niaraka tamin'ny banque mondiale na ny banque iraisam-pireneny hoe monsieur le président aiza ny tena hitanao fa tokony hanamboarana ny lalana fa manana tedi-bolo tsika eo amin'ny 400 kilomètre eo aiza no anaovana an'io lalana io tsy nieritseritra ray segonde fa tonga tsy nieritseritra koa hoe ndao anao ny étude fa tonga dia mivoaka tato anatin'ny vavaka hoe andao atao ny lalana ny atsimo ary andao atao io RN10 io zay tonga fampandrosoana eto Madagasikara ny RN10 dia miala avy any Andranovory zay mampifandray atsika zany amin'ny RN7 ary tonga hatrany Ambovombe mampifandray atsika amin'ny RN13 ary androantsika eto Ampani dia anamboatra sy anomboka ny lalana tsy mizany io raha tsy vita hatramin'ny farany ny tsika rehefa tonga ny point de départ dia tsy maintsy tonga tsika efa ny point d'arrivée